manaraka amin'ny lalàna napetraka ny fandravana tsena etsy Analakely. Fikambanan'ireo mpamily taxi mirahina manohitra ny antsojay ataon'ny commune. Antso ataon'ireo mpitatitra régional sy nasionaly manao be marenina ny mpitondra fanjakana. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Alatsinainy fahavalo ny volana Jiona taogno 2024 tonga sao eto amin'ny fotoana ny vaovao manasana ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa mazatra antsika andesina manomboka ny vaovao amin'izao matonaly izao ny tatitry ny zavamisy mandidina ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Tamin'ity andron'ity dia nahitana tranga vaovao miisa 270 araka ny tatitra ofisialy voaray tamin'ny mantsagna teo ka tafakatra 270 sy 700 izany no isan'ireo olona tsaboina eny amin'ny hôpitaly eto Madagasikara ka ny 10 amin'ireo no marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave. Manodidina ny 470 sy 1000 ny isan'ireo olona nahitana ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana Martsa ka hatramin'ny androany. Nisy ihany koa ny sitrana vaovao izay miisa 220 izy ireo ary mijanona ho 10 kosa ny isan'ireo olona namony ainy vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Fa vaovao mahakasika ny tranga mpiaramonina no entintsika manomboka ny votoatin'ny vaovao amin'ity niany ity. Nitoy tamin'ny fandravana ny tsena indrainy teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra androany ka ny teny Analakely no nanomboana an'izany. Teny an-toerana Injava Andriamahefa sy Mathieu Prince mitatitra ny vaovao. Ny atoandro teo amin'ny manodidina ny tamin'ny 2 ora teo dia nanao be midina teny Analakely avy hatrany ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy nisy alaro, tsy nisy fanazavana, fa avy hatrany dia fandravana ireo tranom-barotra eo amin'ny 10 eo no nisy. Nanangarangana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona ireo mpivarotra. Izahay manana taratasy ara-dalàna tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha, manana convention ary ara-dalàna tsara ny soniavin'ny maire teo aloha ka mahagaga anay amin'izao fotoana 2 andro nomenanay nefa ny ato misy article 8 milaza atao anatin'ity convention ity hoe omena 3 mois ny izahay raha ohatra ka misy ilan'ny commune ny toerana utilité publique ary misy indemnisation ao anatin'izay zavatra zay hoe investissement nataonareo dia ahitanareo zao hoe zao angamba tsy zavatra hoe kelikely fa volana anao an'izao. Fa ity tany ity ve tompoko misy lalàna sa zay olona afaka anao zay tiany atao dia afaka manao. Izahay nge tsy migéner circulation tsy misy fanelingelena ataonay tsy mangalatra tsy mamono olona. Izahay manara-dalàna tsara mandoa vola amin'ny commune reo mpivarotra rehetrarehetra box rehetrarehetra ohatrinona vola ampidirinay amin'ny commune isam-bolana tompo. Nenge tany amin'ny mpivarotra molon-dalana dia nge ny sisiny rehetrarehetra reny tonga ndray koa izay ny anjaranay. Ary reo izahay rehetra reo maro ny mpiasa tafiditra ao anatin'io. Ho very asa daholo zany reo olona rehetrarehetra reo dia ho atao aiza omeo vahaolana ary izahay tompoko tsy ala eto koa raha tsy misy vahaolana androany. Tsy misy ny vahaolana ho setrin'izany fandravana izany. Alahelo sy akivina araka izany no hita soritra tamin'ireo mpivarotra. Tsisy vahaolana, tsy nanome vahaolana izy sady tsisy fifampiresahana. Avy hatrany fotsiny dia hoe arodana an-tsenanareo ahorony ny entanareo dia izay. Efa taona mahery izay mivarotra teo fa tsy mbola nisy nanao an'izany mihitsiny. Taratasy complet rehetrarehetra. Momban'izay vaovao izay hatrany dia nitoy tamin'ny hariva tokony ho tamin'ny enora teo izany fandravana tsena nataony avy eo anivon'ny commune izany. Ho arahantsika anatin'ity horonan-tsary ity avy hatrany ny mahakasika an'izay.
Sorana atao ambadiky ny firaisana voalohany. Fa eo amin'ny tontolo ny fitaterana kosa dia tsy mbola mety ahitam-baolana ny mianjady amin'ireo mpamily fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Nitafa tamin'ny mpanao gazetinay androany ny solotenan'izy ireo. Vaovao tanteriny Miradora Benjamina sy Tahiriniana Ranarinirin. Folo andro zay dia tsikaritra fa maromaro ny taksi mitondra ny soratra hoe fikambana ny taksi ny Antananarivo renivohitra na ny FTR amrahina teto Antananarivo renivohitra. Inona moa ny tena anton'izao firaisan-kiny izao? Angamo tsy mivany olana hatramin'izao. Iny soratra iny dia entinay etsona fandraisana andraikitra avy amin'ny commune mahakasika an'ireo taxi moto izay tena niroborobo ary tena atao hoe nitombo isa be tao anatin'izao confinement izao. Ary tena mamono nefa ny asan'ireo taxi izay mandohetra ary efa tena sahirana koa amin'ny feim-potoana izay voafetra ihany ny ahafahana miasa. Ankoatran'izay dia isan'ny antsoavatonay ihany koa amin'ireny soratra entinay ireny ny hoe takinay zany ny famerenana an'ireo lisansa izay nisintomina tsy ara-drariny. Nataon'ny commune zany tsy ara-drariny ho eo satria misy tamin'ireo namanay izao voasitona le lisansa satria lazaina fa tsy ara-dalàna kanefa rehefa nandovola tao amin'ny commune dia naverina zany lisansa zany. Zany hoe tsy mitombona mihitsy zany ny filazana fa hoe tsy ara-dalàna ireo lisansa ireo. Ankoatran'izay isan'ny antsoavo ataonay ihany koa ny tsy fanekena moa zany tsy pahanay le fandrahonana amin'ilay hoe ampidirina forera ny fiara raha toka tsy mitondra n'ilay soratra afisy moa zany izay karazana fampahafantarana momba ny onjam-peon'ny tanàna Antananarivo. Eo ihany koa moa zany ny fitakinay ny fanafainganana ny mutation satria zao efa ho telo volana mahery dia tsy afaka miasa ireo taxi izay manao mutation fa dia gazan'ny commune ny daholo ny antota-taratasiny. Na nandritra ny fampelezan-kevitra na nandritra ny fiaraha-miasa ny solotenan'ny mpamily taxi sy ny mpitantana ny commune dia nisy hatrany ny sosikevitra anatsarana ny taxi eto an-drenivohitra. Tsy misy lalàna manery amin'izany kosa hoe dokam-barotra na onjam-peo no tsy maintsy hanerena ny taxi ampidirana fourrière, andrahonana ny taxi ampidirana fourrière dia zay zany natonga anay karazana fiaramientana hoe tsy mety le fanerena ary tsy ekenay zany le teritery fa azo atao no mifampiresaka fa ny commune moa zany hatramin'izao dia mbola manakatom-baravarana ary manamafy sofina ny amin'ny fitakina sy ny amin'ny ataontsika hoe fandrindrana sy fandaminana narosonay andaminana ny taxi dia mbola miandry zany zay hatramin'izao. Zary lasa miravoravo tanana ny commune ny manoloana ny zavatra angatahana sy etaetan'ny taxi ary raha ataontsika hoe fandaminana ny nandrandraina dia vao maika fikorotanana ny misy hatreto aloha hatramin'ny andro. Eo amin'izay vaovaon'ny fitaterana izay hatrany dia ny famotoana tetsy andotam-penaka ihany koa ireo mpitatitra eo amin'ny zotra nasionaly sy ny zotra regionaly. Njavandriamahefa kosa no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Avelo izahay asa, nony izahay, mijaly izahay, omevaolana izahay. Santionany tamin'ireo soram-bavety narantin'ireo mpitatitra sy mpiasa mivondrona ao anatin'ny zotra regionaly sy nasionaly tetsa ny lohan'ny tompy fiantsonana Garamaki.
raha efa tsy nitsahatra nitaky vahaolana tamin'ny mpitondra fanjakana izy ireo nandritra izay nisian'ny fiboana izay dia valopiraingina sy fanaovana tsinotsinona trany no navaliny tompona andraikitra azy ireo. Dikan'izany rehefa tsy mihodina ny tômôbilina tsy miasa ireo tsy manam-bola. Mpandraharaha koa torak'izany rehefa tsy misy ny tômôbilina ho fianoana inona moa ny vola ho raisin'ireo? Inona ny entana ho afaty sy mpamaty entana rehefa tsy misy ny tômôbilina ho fianoana? Dikan'izany nono zahay rehetrarehetra ireo nono zahay dia aleo zahay hiasa, zay no angatanay. Fanampiana zany efa tsy azonay hatramin'izay efa tsy ilaina intsony. Aleo zahay hiasa, akotsina ny ohatr'izay amin'ny fanampiana efa lanin'ny kartopo. Aleo zahay hiasa hiasa zay ny tadiavinay fa dia misaotra anareo fanjakana mino zay fa tsy ho ataonareo anjorombara intsony ny fangatanay. Fa mba jereo zahay fa aza tsiniavina ohatran'ny nataonareo hatramin'izay tompoko. Ary zahay ao anatin'izay fangatahana nisy kafa garotery zay dia hanaja ny fepetra rehetrarehetra zahay amin'ny lamina ara-pihasalamana misy eto amin'ny firenena. Tsy hitsahatra ary hitaka hatramin'ny farany araka izany izy ireo satria efa miatra manaina ny tsy fisiana. Ary zahay manomboka eto dia hitaky foana zahay, hitaky ampahendrena ampanetretena. Tsy sanatria manao menazy fanjakana fa fitakiana noho ny anohanana. Zay no angatanay tompoko dia misaotra anareo fanjakana miheno anay handray an'izay etaentanay tsirairay avy zay mba handinika an'ilay anohananay mba ho voky ohatranareo zahay. Fa eo amin'ny vaovaon'ny sosialy kosa indray dia ny fampitaona tetsy amin'ny fitsarana anosy ihany koa ny fianakaviana maromaro androany mitaky ny marina mahakasika ny famonoana ny havan'izy ireo izay namitsorana ilay olona nahafaty azy. Iravo Razafimahena no nanaraka ny raharaha iny andeha hoarantsika ny momba izay eo amin'ny sary ny Mathieu Princy. Tsy mazava amin'ireo fianakaviana tompahoriana ireto ny zavantranga taoriany Rotsona na votonany fiarany irainy izay maty teny eo nanomboka tany amin'ny fakanambava ny Helena Vandoza no efa nisy fikononkononana hafahafa. Izay nefa tsy nahatratra intsony zany ilay constat izay natao teo. Fa nahoana azo atao ve tompoko zany hoe mitondra ny fiara miala eo amin'ny toerana izay nitrangan'ny losa. Raisinay zany ohatrany hoe délit de fuite nataon'ilay chauffeur satria izay tsy mahafantatra na inona na inona nitranga teo fa dia tsy nahitanay ny chauffeur sy ny fiara fotsiny teo dia raisinay hoe délit de fuite ny natao. Normalement izy tokony mijanona eo, ny fiara tokony mijanona eo ary ho hitanay hoe io no nantona azy. Tonga tao amin'ny centrale ary zay dia nanontaniny polisy hoe nisy lozam-pifamoivoizana teo tsara sotra izay nitranga ka mba te hanamarina izay hoe ato marina ve ilay chauffeur nitondra ilay fiara sy ilay fiara. Namaly zareo hoe ao tokoa ilay chauffeur nitondra ilay fiara, mbola ho adedina ao izy. Dia nanaiky zany zay nangataka moa zany zay hoe azony jerena ve dia niteny izy hoe tsy azonareo jerena. Nivoaka zay nijanonjanona teo ivelany teo. Fa nahoana no aty aorinanay indray ilay fiara nandona vao tonga. Nitohatra eny amin'ny fitsarana ny raharaha tsy araky ny nandrasan'ny fianakaviana namoiavana nefa ny tito-pitsarana nivoaka. Dia noho izay le mbola tsy vita izay moa le audition dia hoe reporté zany le défirement satria mbola tsy karakara ny dossier dia reporté na ny enina jona io. Teo daholo na ny sarety na ny ilay chauffeur zany. Akory ny atairana nefa raha nandray ny valin'ny fitsarana. Satria ilay olona nandona ary nitarika ny famoizanay rainay dia nahazo fahafahana vonjomaika ary sous contrôle judiciaire fotsiny ihany na volontaire izy io na involontaire dia tsy maintsy mihidy avy hatrany. Ka gaga tanteraka izay zany hoe fanahoana na dia teny kely fotsiny ihany ary hoentina mampionina fianakaviana na dia fihetsika tsy nisy izany fa dia tahaka ny hoe fanaparan'ny ataontsika hoe fahefany ngamba na hoe ny maha izy azy fahetreretiny tahaka ny tsy misy izahay tompony maty. Izay io zany zao manao ny opposition satria tsy nahafapo anay aloha ny valin'ilay nataon'ny fitsarana ny contrena n'ilay valim-pitsarana zany. Antsoava amin'ny fitondram-panjakana no ataon'ny fianakaviana mahakasika ny fomba fitsarana misy ao Anosy. Manay ihany koa izy ireo fa mety hijanona hatreo ny raharaka ho matimaty foana ny havany.
Vaovao tranga mpiara-monina kosa dia trahatehaky ny polisy pirenena tetsy amin'ny 7.20 hektara teo ampanaovana ny asa ratsiny ny jiolahy miisa 2. Ny andindin'izay tatery ny Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Olona tsara sitraponina nahafantarana fa misy olona mitondra moto mihotihoty teny amin'ny manodidina ny havana sy teo amin'ny tombontsoloka iray eny amin'ny 67 hektara iny. Rehefa nahita ny mpitandro filaminana ireo olona mitondra ny moto roa, nitsoaka avy hatrany ka voatonan'ny polisy ny iray ary ny anjera. Basy iray mampipalatelo ary antsilava be roa no tratra tany amin'ireo jiolahy araka ny fampitam-baovao. Saika nafika cash-point izy ireto raha ny fantatra, misy amin'izy ireo ihany koa ny ahina fa misandoka manao taxi moto. Satria izao mpanendaka be da be dia raha na tomobila raha hoanina amin'ny taxi fotsiny izy amin'ny taxi mety misy miaro ihany ianao fa le izy tena tsisy miaro mihitsy. Ohatrany hoe mavonjy ihany izy nefa ny amin'ny lafiny ray ohatrany tsy mety ihany le satria tsy fantatra hoe azonao antoka ve le olona na tsy azonao antoka le olona. Dia tsy afaka hoe tena hoe tehitra be anazy zany ianao dia aloha dia mandeha tongotra raha ohatra ka hoe mbola hitanao vitanao. Mety atahorana koa nefa ny aloha amin'ilay fandriampahalemana dia mandeha amin'ny alina be mihitsy zany no tena tsy azo atao hoe izay zany tena isa le mandeha alina zany. Mandeha moa ny fakanambavana ireo jiolahy ireo amin'izao ka roina kosa ireo namany roa hafa izay mpiray-tsi-kombakomba miaraka aminy. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa dia tontosa androany maraina ny fifamindram-pitantanana teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana arak'asa sy teknika. Miradora Benjamina no teny an-toerana mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny tahiriny aina Ranarynirina. Tamboka raman'ireo mpampianatra, olan'ireo sekoly tsy miankina, ny olan'ireo mpampianatra FRAM, ireo datim-panadinana, isan'ireo asa lehibe miandry ny minisitra eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana ara-teknika sy arak'asa na ny MENTP zany. Nandritra ny fandraisan'ny minisitra mpisolo-toerana Elia Beatrice Somakoa ity departemanta ity dia mbola tsy nisy drafitra matipaika nentiny amahana ireo olan'ireo. Sady ao amin'ny enseignement supérieur no aty amin'ny éducation nationale araka le voalazako teo manomana sy mijery mandrakariva izay ahatsara sy ahasoa ny fampianarana eto Madagasikara ny tena tanjona ary izay ihany koa no antonasa sy vaindraratsy maintsy atao dia miroso amin'izany tsikelikely mijery an'izany miaraka amin'ny teknisianina fa mampafantatra antsika foana rehefa misy ny vaovao asovako tena. Ny momba ilay resaka vatomamy 20 miliara ariary indray kosa dia nisafidiny anginy Ramatoa minisitra. Na izany aza dia arak'izao hita amin'ny sary izao, efa mitoby ao amin'ity ministera ity daholo ireo baoritra bonbon. Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany moa dia mbola miantona tanteraka aloha hatreto ny momba ny fidirana ho an'ny eny amin'ny ambaratonga ambony. Raha ny nambara ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Somakoa Elia Beatrice androany dia miandry tanteraka ny fiafarany ny fihibohana izay vao iroso amin'ny fivoriana anapahana ny momba n'izay fidirana izay. Horantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Ny fidirana any amin'ny fampianarana ambaratonga ambony raha ny vory niaraka tamin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ministera na ny syndicat io na ny chef d'établissement na ny présidence rehetra ny université dia niarana napaka satria iarahantsika malala ny situation amin'izao fotoana zao dia mbola tsy afaka manome antsika ny daty fidirana fa mijery aloha tsika ny fivoaran'ny toedrarà dia rehefa hita fa voafetsika tanteraka ny aretina tsy misy intsony ny mety ho zava-doza na mampitaintaina amin'ny fifandraisan'ny olona any amin'ny sehatry ny anjerimanontolo dia miroso amin'ny fampidirana antsika. Lafim-baovao hafa kosa tsy regniregny ny makasika n'ilay raharahan'ny Bamangoky tatoato izay tamin'ny fihaonan'ny loholona sy ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena androany anefa no nahafantarana fa kay efa manomboka ilay tetikasa. Ny andindin'izay no tateriny Jessica Miray amintsika eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Princy. Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana janoary teo no nivoaka ity fanambarana avy amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana ity. Fiaraha-miasa amin'ny orinasa arabo amboly amin'ny tany mirefy 9 hektara any amin'ny faritra Bamangoky. Niteraka resabe izy ity satria efa tapaka ny fifanarahana. Tsy nisy ny fampiarana na tamin'ny malagasy na tamin'ny mponina any amin'iny faritra iny. Anisan'ny niteraka resabe ihany koa ny mikasika ny fangaraharahan'ny tetikasa. Nisy ve ny tolobidy tamin'ity tetikasa ity? Nahoana noho ny orinasa Agro LLC no nahazo azy?
dia atao ahoana ihany koa ny vokatra satria na ny ministera ny fambolena sy fiompiana ary ny ministry ny serasera aza tsy nitovy hevitra tamin'ireny. Ny ankila milaza fa iantoka ny tsena anatiny ary anondrana, ny andaniny kosa milaza fa iantoka ny tsena anatiny fotsiny ihany. Amin'izao fotoana fahagagana ny any maro ay efa andalana ny tetikasa. Na ny Bamangouka dia misy ny ataontsika hoe tetikasa izay efa eo amin'ny perinasa amin'izao fotoana izao. Ny tetikasa efa amin'ny perinasa amin'izao fotoana izao dia ny aty amin'ny tapany atsimo amin'iny renirano Mangouky. Amin'ny approche Bamangouky fa tsy lafa teny efa approche sociale fotsiny. Iny mba tsy nao approche mandaka. Za tsy comprendre izy raha za manokana an'ireo fotoana zaiko. Avoy tsara fotsiny ny MOU izy fa tsy dia mino loatra amin'ilay hoe marché intérieur no tenidiran'olo na variny resahana. Tsy ampy profitabilité ny investissement raha zay. Fa ny sécurité alimentaire any aminy raha tena ambony izy any eto ataonary tsy anampy an'ilay tolotra hita amintsika zany la izy raha mijery ny fomba fanaovana investissement an'ireo olon'ireo zay any amin'ny taux de retour d'investissement any raha eritreritrytsika fa ny vary viditsika aza ho vola 500 francs au kilo tsy dia mino an'izany loatra hoe zay ny andanany zareo ambany anavitra any da tsaratsara zany fantaro fa ity leman-kity no anisan'ny lehibe indrindra ty Afrika no sady mamoaka baribe indrindra eto Madagasikara izao omena ny vahiny izao. Ny fitondrana Rajaonary Mampianina ihany koa no anisany nanohy ny fangatahana tamin'ny BAD ny taona 2024 mitentina 7.50 tapitrisa dolara ny tetikasa tamin'izany. Izay nahavitana ny tohadrano vaovao tao Bevoay izay efa vita soamantsara mba ahafahana manitatra ny velaran-tany azo volena vary. Vavao makasika ny ady amin'ny Alatromby dia nivoaka tamin'ny fahanginany androany ny loholon'ny Madagasikara avy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Anambarany fa tsy fotoana ny fanaovana kobaka mbava intsony izao. Germain Omenjanahary no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Fantatra amin'izao fa isindray ny kavinomby elektronika ho ataon'ny fanjakana. Raha ny fanazavana azo dia natao mba hiadiana amin'ny Alatromby. Tsy mitovy amin'ny puce elektronika izy io raha ny fanazavana azo. Raha ny pisonombo no lazaintsika faritra tsy mangetahitany satria miaina anatin'ny asan-dahalo zay amin'izao fotoana izao. Eo ny mahatsikaiky anay zany hoe inona ny asan'ireo zavatra anankiroa ireo. Raha nanontaniana izy momba n'ilay kavinombo teo dia mbola elektronika ihany. Ary ampiasaina amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny réseau, amin'ny alalan'ny internet. Ho possible ve zany any bekily ohatra hoe any andrira amin'ny fokotany atao hoe mba tsy lazako hoe any amin'ny faritra na telefona raha tsy mbola misy nefa any no hiarany Alatromby mety azo ampiharina any ve zany zavatra zany ka izay no aneranay an'ireo mpanatanteraka zany hoe tsara no mifampiresaka mifandinihana ny zavatra atao tsara ny teknôlôjia ary tsika mitodika amin'izany no zavatra tsara fa kosa jerena hoe par rapport amin'le situation misy indrindra fa ny toerana zay ampiarana anazy mety azo ampiarina ve zany fa raha ny piso sy ny kavinomby tomboka dia mbola manjavonjavo ary tsy eritreretina hoe hiadiana amin'ny tsy fandripahalemana indrindra fa amin'ny Alatromby izany. Ity tokoa ilay hoe ny antratra tsy lavo ka voay ny rain'ilay be. Raha ny angom-baovao izay natao mantsy dia alohan'ireo omby izay nametahana azy avokoa ilay puce elektronika izay efa napetraka hatramin'izay. Andrakandrana lava zany no atao n'ity fitondrana ity. Nisy moa tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny loholon'ny Madagasikara tetsy amin'ny lapa-maitso Nanosy sy ny ministry ny indostria ary ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Anisany nokiany ny loholona tamin'izany ny paikady entin'ny fanjakana miatrika an'izao valanaretina izao. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Naharitra ora maro ny fametrahany loholona fanontaniana tamin'ny ministry ny fambolena sy fiompiana ary ny ministry ny indostria teto. Niompana tamin'ny raharaham-pirenena tamin'ny ankapobeny fa indrindra ny fitantanana ny amiaina ara-pahasalamana. Tsy nitsitsy fitenenana ireo loholona. Amin'ny approche Bamangouky fa tsy lafa teny efa approche sociale fotsiny. Iny mba tsy nao approche mandaka. Za tsy comprendre izy raha za manokana an'ireo fotoana zaiko.
avoy tsara fotsiny ny moyonde izy fa tsy de mino loatra am'le hoe marché intérieur no tenidiran'olo na variny resana tsy ampy profitabilité ny investissement raha zay fa ny sécurité alimentaire any aminy raha tena ambony izy any etoetoatao tsy anampy an'ilay tolotry eto amitsika zany le izy raha mijery ny fomba fanaovana investissement an'ireo olon'eo zay any mitonga retour d'investissement any raha eritreritrytsika fa ny vary viditsika azahoany vola 500 francs au kilo tsy de mino an'izany loatra hoe zay ny andanany zareo avany anavitra any da tsaratsara zany raha ny alakamisy teo raha nanao famelabelara-kevitra narahana ady hevitra tamin'ireo loolona ny tale jeneraly ny EDBM mikasika ny fadiantoka iainan'ireo orinasa tsy miankina anisany nokian'ny loolona ihany koa ny tsy fananany ministera paikady matotra mikasika azy ireo raha nanaraka ny exposé voalohany nataon'ny raha-ministra teo dia matsapa fa toa mbola ilay ireo bigramba napetraky ny firenena eritona sy tapany lasa angamba zay raha tsy diso no iangana amin'ny ataontsika hoe fanarenana ny toekarena manoloana ny zava-misy eto firenena amin'izao fotoana izao ny fantaniana petraka dia zao hoe somba tokony tena laharam-pahamena aloha no jerena satria to efa tsy mifanaraka intsony angamba fiberany anazy amin'ny toetramenatsika zao indrindra fa amin'ile hoe fanarenana ny toekarena aoriany ty fisian'ny valinaretina ty ka somba tena laharam-pahamena aloha no jerena anarenana ny toekarenantsika lafim-baovao hafa tanteraka kosa dia tsy karitra fa tsy misy intsony izany demokrasia izany na marefo eto Madagasikara. Ity fitondrana ankehitriny ity anefa no anisany nitaky izany taona vitsy lasa izay nefa izy indray ankehitriny no nandevina izany. Nisy ny fanadihadiana manokana izay nataony Germaine Menjanahary manodidina an'izay ho arahantsika amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Fanaovana raha matahora sy fanagadrana ary fisamborana io no mba vahaolan'ny fitondrana amin'ireo olona izay manakihana sy manatsikafina tsy mety amin'ny fitantanan-draharam-pirenena izay ve no fanatanterahana ny fitakina izay niarahan'ireo solombavam-bahoaka 7 teny amin'ny kianjany 12 Mey 2 taona lasa izay tokony azo fahalalana ny rehetrarehetra amin'ny teny sy maneho hevitra raha ohatra tamin'ny volana avril tamin'ny 2018 no nanaovana ny 63 député hitatsika ny zavatra nitranga teny tamin'izany ny fitondrana vatapaty fanorina ny filoham-pirenena ho faty olona velona no irina alevina izay ihany koa no tianay hoe hisintonana ny fomba fijery sy ny fanao ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ny fampitahorana sy ny fanaovana antson'izay ary ny fampidirana ponja no atao tsy vahaolana izany ary tsy maniry ratsy fa mety hiteraka korotana satria tsy famelana ny olona hiteniny zavatra marina sy ny fanakana anazy hiteniny zavatra marina dia tsy vahaolana satria matoa miteny ny olona dia fa misy zavatra tsy ara-dalàna ary tsy ho raisina hoe zavatra ratsy foana mitenen'ny olona. Eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana kosa dia androany no andro eran-tany ho an'ny ranomasina. Misy ny fampitam-baovao izay navoaka ny WWF momba izay indrindra androany, indrindra fa manoloana izao fisian'ny valan'aretina coronavirus maneran-tany izao. Asin'Andriamalala no mitatitra ny andindininy izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tokira Marolahy. Lalipaka ny orana mianjady amin'ireo mpanjono ireo. Voatery mivelona amin'ny fatiantoka izy ireo. Lasa tsy maintsy amidy 2,000 ariary ny 10 isa amin'ny temps, izany hoe €4,5 ny 10 amin'ny temps. Tsy manatsafidy ireo mpivelona mijono any amin'ny faritra satria izay kely azo no amidy velomana na dia fatiantoka tanteraka aza no azo. Tsy misy mpandray mantsy ny vokatra azon'izy ireo no ny fidian'ny toerana fisakafoana sy ny tsy fisian'ny mpizahatany raha ny fanadihadiana izay nataony ny VVF hatrany. Ny valojona no andro maneran-tany fankalazana maneran-tany ny ranomasina.
Nisy ny fanadihadiana nataon'ny VVF eto Madagasikara tamin'ireo mpanjony madinika. Noresahana tamin'izany ny fiainan'ireo mpanjony ireo amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Fa ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray dia mbola miteraka resabeny manodidina ny ilaina afaty any George Floyd, ilay teratany Amerikanina mainty hoditra izay novonoiny ny mpitandro ny filaminana. Tsy mijanona ao Etazonia intsony ny raharaha fa mihitatra any amin'ny firenenkafa ihany koa ny hetsika izay ataon'ireo vahoaka. Asin'Andriamalala no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tokira Marlahy. Maray fotanteraka amin'ny vahoaka Amerikanina ry zareo Frantsay momba ny raharaha famonoana George Floyd. Tsy nijanona tao Etazonia intsony ny hetsika fa ny hitatra dia Frantsa. Vahoaka maro no nidina an-dalambe naneo ny tsy fahafaliany tamin'ny famonoan'ny polisy fotsy hoditra anyty Amerikanina mainty hoditra ity. Mitaky fampiarana ny lalàna sy sazy farak'izay enjana ho an'ireo mpitandro filaminana navanana ny loza ireo vahoaka marobe ireto. Tsy lavitry ny mahasovian'ny Amerikanina ao Frantsa no nanatanterahana ity hetsika tao Paris ity. Samy naneo ny alahelony ary nanameloka ity famonoana ity na ny fotsy hoditra na ny mainty hoditra tao la Frantsa tao. Ka feo iray ihany no hitambarany dia ny fampiarana ny lalàna sy sazy farak'izay enjana ho an'ireo mpitandro filaminana ireo. Raha ny fanazavan'ireo olona nidina an-dalambe dia tsy vao izao no nisy ny herisetra natao tamin'ireo mainty hoditra, anisan'izany ity lehilahy 22 taona ity. Nilaza izy fa hiarany atsonjay sy fanendrikendrehana hatrany izy ireo any anaty fiarahamonina sy orinasa iasany, angatan'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ihany koa ny ampitsarana ny fanavakavana volokoditra. Iny ihany koa no nandesina namarana indray ny vaovao tamin'ity matinal ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza donona fa misy ny horonan-tsary izay nomany ny MBS ho antsika izay mpanaraka an'izany dia ny amin'ity androany ity dia horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Cyborg izay ahitana ny Jean-Claude Van Damme no misoma ao anatin'izany ary karazana science fiction mo izany. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika ho amin'ny manaraka indray. Samy mandry mafo aby atsika jiaby tombo klasy tombo vavy.